Mbola ampifaliana indray no iarabananao any tokantrano any mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Universe, ilay fandaharana maminao izay natokantsika andinihana sy ianarana ireo zavatsarotra voarakitra ao anatin'ny soratra masina. Te ilaza vaovao mahafaly aminao fa hiavaka kely ny fandaharana Universe amin'ity androany ity satria isaky ny farany volana tahaka izao dia hianoka tanteraka ao anatina témoignage na fijoroana vavolombelona ny fandaharana Universe. Koa asaiko ianao tsy hiala fa anaraka avy hatrany fa anana vahiny manokana indrisika hifampizara amintsika ny fiainana tanora mitovy amiko, mitovy aminao ihany izy io kanefa manakambara, manana ho zaraina izay mifandraika amin'ny soratra masina. Aza miala ary fa araha avy hatrany. Eny ary arak'ilay nambarantsika teo dia hiavaka kely ny fandaharantsika amin'ity androany ity ary izay mahatonga ny hoe vahiny anankiray ihany no miaraka amiko. Kanefa mialohan'ny anolorako azy atsika dia tsara ny manambarany hoe mety efa nieritreritra ianao hoe misy fotoana ve ity fiainana maha-kristianina ity milamina be foana, tsisy problème mihitsy ary izay indrindra ny maheto ny vahintsika amin'ity androany ity dia tsisy izany fa entsoa. Faly miarabany entsoa tonga tao anatin'ny fandaharana Universe ary eto izahay dia maniry ary mirary fa handray ihany koa zava-baovao avy amin'ny alalan'ny témoignage izay ifampizarantsika eto ary mba hampahery anahy, hampahery ny tokantrano rehetra izao fandalovany entsoa eto amin'ny fandaharana izao. Tsy andrela avy hatrany tsika fa tonga dia hiditra ary ao anatin'izay dinika sy fifampizarana izay entsoa. Eto ianao tonga sao tanatin'ny fandaharana sao dia mba afaka milaza ny mombamombanao aloha ianao etỳ am-piandohana. Miarabany Gaël ary miarabantsika ny tokantrano ihany koa. Entsoa 20 taona misehatra ao amin'ny informatique izany hoe développeur izany. Mivavaka ao amin'ny anglophone adventiste. Eo anatrehan'izay hoe développeur informatique ohatrany tiako be ny entre guillemets ilay hoe développeur informatique. Izany efa fikasana entsoa hatramin'izay ve? Efa hatramin'ny mbola kely ve izay no efa tao anatin'ny entsoa hoe za rehefa 20 taona dia ho izao. Tsy tao anaty drafitra mihitsy izany nanao développeur izany no tena marina fa tao anaty kajy. Tsy tao anaty kajy mihitsy re izy satria za tena talohan'ny 4e teo tena tsy nahay matematika sy fizika mihitsy dia tsisy ataoko mihitsy izany raha ny tena marina. Fa nanomboka 4e teo aho vao ohatran'ny hoe nahazo fiany tamin'ny maths sy fizika dia lasa tiako ilay izy dia lasa ohatran'ny hoe inspiré kokoa manao hoe andeha za mba tiako kay ity sehatra ity inona no afaka atao dia hitako ilay izy hoe tsara. Fa talohan'izay tena hoe za te hanao basket professionnel. Azoko antoka mihitsy raha zao gabarit zao entsoa. Anisan'ny mahafinaritra be izay maheno an'izay hoe tsy tena izay ilay nofinofy kanefa taty afara dia izay azony entsoa raha midiran'izay 20 taona izay. Inona ny azonao amtinana kely an'izay 20 taona izay amina mona phrase kely fotsiny? Io zany raha fitinina mona phrase. Izay 20 taona izay. Dia tena hoe inona moa izany? Drafitr'Andriamanitra izay drafitr'Andriamanitra ilay izy. Drafitr'Andriamanitra. Mahafinaritra. Hitanareo amin'izao ngamba fa nanomboka hatramin'ny nanombohan'ity fandaharana ity dia mitsikitsiky foana ity entsoa ity. Ary izay mahafinaritra anahy aminazy satria za mahita hoe ao ambadika izao tsikitsiky izao anefa dia misy tantara. Ary izany tantara izany indrindra no andeha hiarahantsika aminy amin'ity androany ity ny mahafantatra eo entsoa somary andehantsika somary hiverina kely 20 taona izay no natrehanao ao anatin'izay dia nanao ahoana ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izany ve mialohan'ny tanenanao ny zavatra tsara foana ve? Satria anisan'ny zavatra voizina amin'izao vanim-potoana izao mantsy ilay hoe ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia milamina. Ary tena ampianarina antsika tanora izany hoe izao. Tena marina ilay izy hoe milamina fa angamba hoe milamina
lafiny hafa zay ny tenena hoe misy lafiny hafa misy an'izay filaminan'izay fa raha ohatra na zao teo amin'ny âge hoe mbola kelikely satria za moa zany nefa teneniko teo hoe adventiste mbola kely de raha hatram'izay mbola kely zay de le hoe tao antsika hivavaka de ampianarina sy ny sisa amin'iny ianao ohatra ny mbola tsy tena conscient zany hoe tena misy ange zany satria ianao mbola tsy manana expérience mihitsiny am'le izy satria za zany mbola ohatrany hoe milalao manana namana zay fotsiny tao anaty saiko fa tsisy hoe tam'izany zany za efa nampianarina foana hoe rehefa manao zavatra aloha de mivavaka sy ny sisa fa mbola tsy tsapa amin'iny le importance am'le hoe tena misy ampian'Andriamanitra ny hoe eo ny Andriamanitra rehefa manao an'iny zavatra iny fa hoe manaraka fotsiny fa rehefa tena lehibe za de misy situation am'izay eo am'izay le manomboka le fanandramana hoe eto am'ty point ty fanandramana voalohany anomboana iarahana amin'Andriamanitra iarahako tamin'Andriamanitra manokana tsika somary hiverina kely araka ny teneniko teo hoe ilay tantara nisy fotoana manokana ve mety zavatra be diabe natrehan'ny Entsoa de zay le mahatonga ana miteny teo hoe ny fiainana maha kristiana ve milamina foana de nitemo Entsoa teo hoe tsy zay le izy fa misy fotoana somary mandalo zavatra tsy arak'izay de eo le mahatonga ana somary miditra kely anatin'izay hoe azonao izarana ampahany ve zay hoe hitanao hoe teto somary nisy tournure kokoa zany ny fiainany Entsoa teo am'izay de zay le mahatonga anay hoe azonao zaraina ve makasika tena afaka zaraiko mihitsy ka fa mampahery antsika rehetra ny tokantrano any tamin'ny fahavitany eo amin'ny fahavitany fianarako angamba no ampahany hozaraiko aminareo amin'ity androany ity rehefa vita moa mahazo diplôme ianao de mandeha mitady asa am'izay de za antsika tanora rehetrarehetra ngamba sarotry mitady asa io nisy miteny hoe mora kely raha manana diplôme sy ny sisa fa non sarotry mitady asa io tena sarotry indrindra hoe be de be le am'izao mantsy zany développeur zany ohatra ny efa maniry ohatra ny anao zao fiteny de tena sarotra mitady an'ny asako fa vao afaka nahazo licence de mifety foana le licence avy eo am'izay mitady mandefa LinkedIn tena nampiasaiko tam'izany de indraindray mitady amin'ny portal jobs manao zay mitady asa any zany misy portal jobs sy ny sisa LinkedIn tena misy instantanément foana hitako tam'izany de mandefa ianao mandefa de tena angamba efa mandoto dossier le zavatra alefako zany le ohatrany hoe zany ny apply an'le izy azafady fa tsy hitako ny tena anazy amin'ny teny gasy de lasa English le izy ohatrany hoe postuler zay de hafa be de be mihitsy zany zavatra postuleko any amin'ny entreprise samihafa nangezana kely hoe mitady asa fa tena teneniko anareo fa tsisy naharay tamin'ireo ary nandray satria tsy haiko ny antony aloha tsy haiko ny antony fatatsiarina vao nahafantatra hoe inona ny antony tsisy mandefa ianao androany rapitso nefa misy miteny hoe tena tsy micorrespondre amin'ny profil anay mihitsy ianao sy ny sisa mandefa indray ianao amin'ny herinandro de leo de eo am'izay moa zany ohatrany hoe eo moa zany le manomboka kivy hoe za mieritreritra ho avy ohatr'izao nefa ny zavatra tonga natahotra momba ny hoavy visy tam'izay zany tena natahotra momba ny hoavy hoe oaiza ny ale niahatra telo taona de oaiza tsisy za mbola mba te hanao fianarako za mbola mba misy projet daholo ny tsirairay tena ohatrany hoe misavotaotaka zany hoe ahoana namana efa hoe miasa rivony any ianao mbola tena ahoana ary ty de vavaka moa tena mivavaka fa misy fotoana tena ohatrany hoe dia Sarangati ohatrany tsy vavaka tsony fa ohatrany reraka be fotsiny ongo loalika nefa ohatrany tsisy mahazo vanim-bavaka misy fotoana zany tena misy bitika am'zany inona koa ny ilaina an'io rehefa tsy miasa sisa ny Andriamanitra reo nareo nge mba mahay ihany sy ny sisa nefa ny aiza koa zay zavatra mba ataon'Andriamanitra eo ohatrohatr'izay zany le mandalo ao an-tsaina de voly koa miasa rehefa fatapatany hoe cible mora alaina de miasa izy fa atao ao anatin'izay mihitsiny no idiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fotoana mamety anazy satria
nisy événement zay tery amin'ny union ery teo mahazo ie eo mahazo eo amin'ny ohatrany hoe hiditra amin'ny clinique eo amin'ny union zany de raha tsy diso ohatrany nisy stand be de be teo informatique sy ny sisa ohatran'le nisy orientation zany ie salon ohatrany d'orientation hoe séance ohatrany hoe jour d'orientation hoe inona le afaka baka anao de misafidy hoe inona no tianao atao de za zany anisan'ny olona naka stand anankiray tao amin'ny informatique manazava ny olona hoe inona ny importance ny eo amin'ny fiainana inona ny antony sy ny sisa hoe inona ny qualité ilaina raha te hanao an'le izy ianao de anaky betsabetsaka any zay teo tsy tena tsy tadidiko tsara hoe firy teo zay fa ray tamin'ireo no nanontany ana ianao zany za zany tsikitsiky foana na hoe mafy be ara le iainana de mitsikitsiky foana de tsisy mahafantatra an'izay ady ie tsy le ady etrehako am'le izy zany fa de hoe asan'ny tompo io de natao satria tsika ihany moa ny organise anazy tam'izany de rehefa avy eo rehefa nanontany ana izy hoe ary manao inona zao entso de hoe za hoe tena mbola mitady asa ho za zao de izy no ny teny fa misy place libre ao am'zareo hoe inona manavanana anao frantsa baky de hoe za hoe za plutôt baky misy position aminay fa alefako aminao rariva le lien de ny postulevy zay zany no ny teneniny de za zany moa efa le kivikivy be iny de ohatran'le taloha hoe ay postule lato le zany de azo valiny sa tsy azo valiny de mivavaka hoe jesosy eo mba taio mba hoe mba azo vokatra tsara am'ty nalefa ny liana ariva de tonga de mipostule la satria sao de hoe meny hafa indray le lia de lasa tsy tafiditra indray entsy fa tena tonga de nipostule la rehefa avy nipostule la de tena lazako anareo fa mbola mipostule tamin'ny zavatra fa négativa daholo fa izy reriny tsy mivaly izy reriny tsy mivaly raha tsy taty arina septembre 2025 izy mivaly am'izay mety natratra teo amin'ny afrina teo io tena mambolany silence kely io mambolany mety 6 mois tena lava mety tsapany sy atao anatin'izay ve le hoe tena eo ve Andriamanitra sa hoe natsapan'le hoe ohatrany tsy eo zany izy ohatrany hoe za zany maha olombelona moa de zay ohatrany hoe mitady hoe instantanément iny fa misy de tena ohatr'izay mihitsy le tsapanao hoe ohatrany tsy rarahinao ve za Andriamanitra nefa za mba mitady za nge mba efa manomana anoavako ohatrany hoe mitomany anaty mihitsy anao hoe tena ilaiko nge le izy inona fotsiny ary nataoko ato trano ato jesosy sy ny sisa sy ny sisa de avy eo moa ianao sady mitady any de misy fotoana ary ianao ohatrany hoe to de taokotoko am'izay anaovako anazy any ty fa rehefa tsy anampy anahy ianao de ohatr'izany mihitsy ny ianako fanatin'le izy fa avy eo am'izay rehefa mivaly zay entretien zay de ohatrany hoe nisy intenselle be ohatrany nisy afomanga be tao anatiny fa mivaly sady mba mivaly zavatra tsara de zany ohatrany hoe tsapako hoe ohatrany valim-bavaka ty mbola hoe ohatrany mbola tsy ohatrany fa tsy tena mbola sura hoe valim-bavaka ty fa ohatrany valim-bavaka ty le ty avy eo am'izay rehefa nandeha teny fotoana de natao entretien anankiroa ny entretien zareo nataoko ny entretien voalohany mbola misy entretien anankiray ozy izy de mbola eo zany le tena ady hoe azo voaray sa tsy voaray de rehefa avy eo niandry izy miteny hoe amin'ny herinandro ohatrany androany zany le entretien voalohany de hoe amin'ny herinandro de rehefa dirany avy ny herinandro izy efa votsitra indray ty zary ianao tompo de tsy ty zany le valim-bavaka fa aiza zany le izy de indray de miverina am'le situation tamy voalohany indray hoe mitaitaina ny ampitso ahoana no avoko jesosy aiza ianao sy ny sisa sy ny sisa fa teneniko anareo fa faly be mihitsy rehefa nanao entretien faharoa miaraka tamin'le lead le tokony mpiandraikitra anao anatin'le orinasa zany de nanao entretien zay de vita le entretien de latsinainy iny de efa ohatrany hoe vita aloha le entretien de ohatrany hoe soulagé hoe vita le entretien nisy entretien roa zany zay nataoko fa avy eo am'izay
faly be rehefa naray an'le mail hoe rehefa tena nijerenay izy de mety aminay profil anao afaka manomboka miasa ve anao amin'ny lundi de nisy ohatra hoe karazana entretien le indray le entretien ifanarana hoe contrat am'izay zany taorianan'iny vao vita le contrat de faly be mihitsiny hoe ty zany le tena valim-bavaka ary io Andriamanitra io kay tsy hoe tsy mahita izy fa misy timing zany io tsy hoe zay tiako na zay tiany Gaël fa hoe entsoa eto no tena mampety anao amin'io fotoana io ary izy rehefa manome tsy hoe menanao fotsiny le izy fa am'le tianao mihitsy am'le itiavanao azy mihitsy ny zavatra ataony anao de zao milamina tsara am'izay lafin'izay tena ohatrany hoe tena valim-bavaka valim-bavaka mahafinaritra zany raha lazaiko tena mampahery ny maheno an'izany ary ohatrany mampametram-panontaniana le hoe nanao ahoana ny fahatsam-panentsohan'ilay fifaliana tao ambadika izay le hoe efa nisy quelques années zany ohatrany hoe sombre ohatrany hoe nisy fotoana maizina le joie tsy haiko hoe faly tena fa raha ohatra n'izany ny tena nahafaly anahy tam'le izy le Andriamanitra tsy manao sotapany fa rehefa le hoe omeny anao le izy de omeny anao avec avantage mihitsiny ara ny raha azoko lazaina satria za zany tsy nieritreeritra hoe ohatran'izao hoe ho afaka anao an'izao satria za zao tokony miasa mihitsy fa misy fotoana kely de miaraka mba mitafatafa miaraka amintsika eto mizara fa tena hoe confortable mihitsy am'izao libre sy ny sisa izy zany tsy manome sotapany fa to de so be de be ary fahasoavana be de be koa no omeny de tsy haiko fa ny tena nahafaly anahy tam'le izy le izy le hoe tena valim-bavaka avy amin'Andriamanitra mihitsy ty tsapanao zany zay hoe tena ty tompo tena valim-bavaka tena sitrako ty zany ny sitrapon'Andriamanitra zay zany ny tena entoteo somary niresaka an'le hoe satana nisy feo hoe satana moa zany nefa nibitsika n'le hoe aza mieritreritra n'iny manaova zavatra hafa fa tao anatin'izay le hoe nisy voix satria raha anisan'ny zavatra mahazo atsika mantsy zay hoe ao amin'ny intérieurnao misy zavatra anankiroa miady mihitsy ahoana nandresen'ny fanahy masina lahatra ny entsoa tamin'izay fotoana izay hoe ity atao no le hoe zay le feo anankiray zay hoe tonga de ajanony ary nga io fa manaova zavatra hafa na hoe ajanony mihitsy ny informatika fa aza misisika amin'io fa manaova tsy haiko nanaova en ligne nanaova en ligne ohatra le ho anahy manokana tena raha hoe satria ny fanahy masina tsara tsika mahafantatra hoe ny fanahy masina miasa amintsika tsirairay avy izy amin'ny subconscientsika izy miteny tsy mety ane io anane io fa ho anahy manokana tena nanampy anahy be koa ankoatr'izay ny fananana namana mitondra ho amin'ny tsara ireo namako ireo no anisan'ny mivavaka ho anahy sy anisan'ny ohatrany hoe miakoste zay ny tena hoe miakoste manoro-hevitra hoe tsy mety zany mivavaka foana fa zay sitrapon'Andriamanitra io misy taiminan'Andriamanitra io fa aza précipitena fa fifaliana sy fahasoavana manana ambiampy mivokatra io fa tsy maintsy mandalo amin'izao daholo ny zanak'olombelona mandalo ady sarotra daholo zany ny zanak'olombelona tsirairay avy raha izay resany antsoa zay dia anisan'ny fanahy masina nibitsika mihitsy le namana nanao balizy hoe zao atao ary zava-dehibe zay hoe ny fanahy masina miresaka amin'ny alalan'ny olona fa misy kosa nefa namana izay ampiasain'le anankiray tandremo ny namana fa misy ny namana tena hoe zay tena hoe avy amin'Andriamanitra fa misy kosa nefa namana misitina miratsy fotsiny mankasitraka zava-dehibe tokoa izay fandiniana niarahana tamin'ny entsoa zay ary tena mampahery ny maheno an'izany kanefa eo anatrehan'izay dia misy ten'Andriamanitra tsaroana miaraka amin'izay tantara izay dia tsy inona zany fa ny ao amin'izao toko 4 moa izay tsara ihany koa ny mandraisantsika lesona satria tena manamafy an'izay tantara izay nizarany entsoa izay andray aho zao le andininy 7:30 izay teny efa haintsika tsara mihitsy le hoe aty amin'izao tontolo izao ny ahitana ireo fahoriana nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao ohatrany hoe Andriamanitra na dia mandray antsika ho zanany aza na dia mandray antsika ho mpivavaka aza isika
de efa miteny mihitsy hoe ety amin'izao tontolo izao de misy fahoriana. De tsy hoe ianao rehefa mpivavaka zany de tsy aran'io fahoriana mihitsy. fa ohatran'ny zay kahanentso zay zao teto le hoe na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka de atrehanao foana le olan'ny fitadiavana asa. Fa nefa ny ao anatin'izay de nisy zavatra mahafinaritra satria ohatran'ny misy zavatra tsara oko zany rehefa mamaky an'io Jaona toko 2:12 io de tena nanambara mihitsy Jesosy hoe nareo ny hoenjehana any aparany any no io fahamarinana tazominareo de ho ahilikiliky ny olona nareo satria tsy mitovy fomba fisainana amin'ny olona nareo de ho ahilikiliky ny olona nareo. De atao amin'ilay andininy aleo vakiky kely mihitsy eo amin'ilay andininy 17 de hoy izy Jesosy hoe vetivety foana de tsy ahita ianareo. Ary ohatran'izay mihitsy le niteny Nentso teo misy fotoana nge Jesosy io tena ohatran'ny hoe tsy hitanao mihitsy hoe misy manafo zary izy zany tena mbola eo ve ianao Jesosy fa maninona ny za mihitsy no ao anatiny zao situation zao kanefa ny toyany ary vetivety foana indray de ahita ianareo. De zay le zavatra niresahako teo hoe ao anatin'izay mihitsy tena efa nambarany soratra masina mialoka izany toe-javatra atrehantsika izany. De misy toy ihany koa nefa ny ao amin'ny andininy 20 lazaiko aminareo marina tokoa, marina de marina tokoa ary tena fahamarinana ka izy ity de zao izy hitomany sy hisaona ianareo. De tena hoe mety misy fotoana ianao ao anatin'izay problème zay tena hoe ho latsa-dranomaso ianao. tena marina. Ny olona sasany mifaly ozy izy fa izao tontolo izao kosa hifaly tao anatin'izay nge mety sura hoe misy mpiara-mianatra aminareo efa nahita asa efa mifiba izy hoe efa mihitsy hoe zay raha miasa ary efa ohatran'ny hoe zany tafany sasany zay le izy tafany sasany. de nefa ny zay misy le resahany tenin'Andriamanitra eto ary ianareo ozy izy alahelo nefa kosa ny alahelonareo ody fifaliana. Zay voalazany Jaona toko 2:20 de mandray sary any ohatra moa izy manamafy an'izay manam-pahoriana ozy izy ny vehivavy raha miteraka satria tonga le fotoana tena marary iny eo. Za moa tsy mbola tsy nandalo an'izay fa tsy haiko le izy fa ny baiboly no milaza an'izany. Mbola tsy afaka joro avolombelona koa eny tso fa mety amin'izay fotoana zay mety ahita ihany fa ozy izy hoe fa rehefa velon-jaza kosa nefa izy de tsy tsaroany intsony ilay fahoriana. De zay zany anisan'ny ohatran'ny mampahery noho ny fifaliana fa misy zaza nateraka eto ambonin'ny tany. De mahafinaritra ary zay le mahatonga ny Nentso eto mizara taminay ary ianao any an-tokantrano koa mety manana ady ianao amin'izao fotoana izao. Mety manana alahelo, zavatra mampalahelo, zavatra mampitomany kanefa tadidio fa ireny toe-javatra ireny de efa nilazain'i Jesosy fa tsy maintsy andalovana. Andriamanitra zany tsy nipromettre antsika mihitsy hoe andalo zavatra maivamaivana antsika fa mipromettre antsika kosa izy hoe ao anatin'ny toe-javatra sarotra de anome hery anareo anome mpananatra anareo de ny fanahy masina hiaraka aminareo ao anatin'le combat. De zay mihitsy le zavatra nitantarainy Nentso teo. De amin'izay fotoana izay ozy izy tena misy mampahery be tao ny 3:20 amin'izany andro zany de lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ray de omeny anareo amin'ny anarako. De zay le nitenen'ny Nentso teo hoe rehefa tonga le fotoana de tonga le asa. Tena mampahery na miditra amin'ny famaraparana antsika Nentso satria anisan'ny tena zava-dehibe ho anay ny fandalovana ny fandaharana. Inona ny tianao mba ho zaraina amin'ny any an-tokantrano satria anisan'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao betsaka ny tanora te hiabandone izy, betsaka ny tanora hoe ampy zay rangahy, betsaka ny tanora aleo ajano ny fivavahana ity fa be dehibe ny zavatra very noho ny fivavahana, betsaka ny tanora miady amin'ny zava-mahadomelona, miady amin'ny hoe be dehibe. Inona ny azonao ifampizarana atao anatin'ny fandaharantsika? Te hizara aminareo any an-tokantrano aho zany. Fiainana kristianina zany tena tsy mora satria azonareo ny mahatonga anazy tsy mora
tsika zany ny cible ny satana tsika ny tena cible ny voalohany zany ny premier tiany sy maina zany fiarahantsika amin'Andriamanitra fitiavantsika amin'Andriamanitra fitiavantsika mikaroka baiboly sy ny sisa io a tsy tiany io de tsika miezaka mihitsy izy manao tous les moyens tsy ohatrany hoe tsy rarahitsika an'Andriamanitra tsony ohatrany hoe mahatonga atsika mieritreritra hoe tsy izy zan'Andriamanitra zany aza mino an'izany raha tiany ve ianao de ataony an'izao sy ny sisa sy ny sisa fa nefany reny sedra lalovantsika reny efa nileny lazain'le nitoky sy andiny vakiny Gaël teo fa Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe tena ho sambatra be nareo petraka tsara nareo miadana be nareo tsisy anelingela tsika keromoka tsy haiko tsy zay tenenina fa hoy izy le influenceur zay nalazalaza izy tao amin'ny Facebook tao amin'izao fotoana izao hoy izy le influenceur hoe Andriamanitra izy tsy niteny mihitsy hoe tsy handalo zavatsarotra mihitsy nareo fa niteny izy hoe omeko anareo kosa ny fiadanako hiatrehanareo an'io zavatra sarotra atrehanareo io ka raha mino ianao zany androany raha mino ianao hoe mino an'Andriamanitra ianao ary mino ianao fa eo foan'Andriamanitra de tadidio fa ny fiadanan'Andriamanitra no ento ianao miatrika an'izany situation sarotra aminao zany mety hoe rehefa ao anatiny tsika de mieritreritra hoe tena totava voakaty mihitsy tena solo fa nefany amin'ny fomba mahagaga sy tsy takatry ny sainao no hitondran'Andriamanitra anao miarina avy tao ao amin'ny fahorianao io ary tokony hanana an'izay zany tsika hoe manana confiance amin'Andriamanitra tsika hoe miaraka amiko ny fiadanako miaraka amiko ny fiadanany zay zany le tiako miafatra mba tiako pita amintsika rehetra amin'ity androany ity mankasitraka intsony amin'izay ary zava-dehibe tokoa zay satria amafisina amin'ilay jaona toko faina amby folo teo moa le hoe izany teny izany 9:13 efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana de inona moa io hoe tsy irery anareo izy fa ny fanahy masina miaraka aminareo de ozy izy hoe tadidio koa nefa fa aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao zany hoe Jesosy zany de tena miteny mihitsy hoe io problème hitanareo ty amin'izao tontolo izao io efa resiko io fa miandeha raha amiko de miaraka mandresy ao anatin'izay isika tsy hoe tsy andalo ianao fa izy miteny hoe maharesy zany hoe maharesy zany manko miady ianao fa tsy hoe tsy miady ianao fa maharesy ary mino aho fa ianao de joro favolombelona ihany koa ho an'Andriamanitra any arinany ka amin'ity androany ity de zava-baovao no ny anarantsika teto ny diniantsika teto fa misy tenin'Andriamanitra ihany koa manamafy an'izay de ilay hoe fa izay rehetra tiako no anariko sy faiziko le fitiavana mihitsy no mahatonga an'Andriamanitra mampandalo anao zavatra sarotra de miteny izy amin'izay fotoana izay hoe ko de mazotoa ianao ka mibeba aika zany ny zavatra sarotra de ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mba hahatonga atsika hibebaka de misy teny ao amin'ny Hébreu toko 12 izay tiako hamarana anazy mialohan'ny hamarana antsika tanteraka azy de andininy 2:1 hoe satria tsika miteny hoe Andriamanitra koa hoe manafay satria zay tena hoe fa izay rehetra tiako no anariko sy faiziko de hoy izy amin'ny Hébreu toko 12 andininy 2:1 vakiako amin'ny Baiboly DM izy ity mba mazavazava kokoa le izy rehefa faizina isika de everitsika ho zavatra mampahory fa tsy mahafaly zany eo ny eo rehefa le kapohana iny anao de tena marary kosa zany zany kosa ve de mba rariny fa ohatry izy hoe fa ty aoriana ny olona notezaina tamin'izany famaizana izany vao mahita ny vokatsoany de fiadanana vokatry ny fitondrantena mahitsy za mahita hoe zava-dehibe zany ten'Andriamanitra mampianatra antsika hoe hainy toe-javatra sarotra de mba hahatonga anao andeha amin'ilay lalana mahitsy de zany toe-zavatra zany de azo hitarafana hoe nampianarana ny entsoa mba atoky an'Andriamanitra ary izay indrindra no tiako fampizarana aminao mety mbola tsy manana n'ilay fahatokana tanteraka an'Andriamanitra isika hoe Andriamanitra ve de afaka miditra antsehatra eo amin'ny fianarany
be Andriamanitra ve dia misy idirana amin'ny resaka asa fa za io expérience io fa rehefa atao anatin'ilay hoe tsy mahita mihitsy ianao dia lasa mahay miankina ary izay misy nefa litakian'Andriamanitra amiko sy aminao. Ry tanora namako, to anatin'ny universitsika dia mifampahery tahaka an'izao ary mino aho hoe ity fotoana ity dia nahafahanao nandray hery lehibe, ahafahanao ihany koa miantehitra sy manantona an'Andriamanitra. Ny fanirianay dia mba ho voaraintsika izany ary mba andala bebe kokoa ny ten'Andriamanitra ianao, indrindra ny jaona toko 212 izay tiako raha ho vakianao mihitsy any an-trano satria anisan'ny mamehy ny zavatra rehetra izay niresantsika tamin'ity andro an'ity. Mankasitraka ny antsoa isika ny amin'ity fotoana ity mino izay fa mbola iaraka aminay ianao fotoana manaraka ho antsika izay manam-paniriana ihany koa mba ho vahin'ny fandaharana, mety manana zavatra ho zaraina ianao, mety manana témoignage tahaka an'izany dia azonao atao ny mandefa afatra miafina atao amin'ny pejy na ihany koa WhatsApp amin'ny laharan-tarobia izay misoratra eo amin'ny fahita amin'izao fotoana izao dia azonareo atao tsara ny mifampiresaka dia ahafahantsika mandrindra ny fotoana. Maranantsika nyity fotoana ity dia isika hitondram-bavaka ny amin'izany rehetra izany. Vavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitra mankasitraka anao izay ny amin'ity fotoana manokana ity. Misaotra ny amin'ny entsoa sy ny tantarany izay ny asanao mihitsy izany mpanomponao izany. Na dia teo ary ny toe-javatra sarotra na ampianaranao azy finoana sy fibebahana izany. Andriamanitra mety manana ny fiainanay izay tsirairay avy ary ianao dia efa nilaza hoe misy fahoriana mihitsy eto amin'izao tontolo izao nefa matoki fa ianao efa naharisy ka izahay ihany koa dia mba tarito amin'izany fandresena izany ka mba ho mpandresy miaraka aminao. Ny fanorantenanay ankehitriny dia aza vela fotsiny fa ilay fananamasina izay fanampanantenanao amin'ny mpianatra amin'ny jaona toko 212 dia omeo anay tsirairay avy. Izany vavaka atononiko sy anatako ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.